Amboara lehibe izay Gérald raha tsy mba zafy. Madagasikara irery no firenena afrikanina nahazo trophée tany amin'ny UPU tamin'ity taona ity. Ny fahatomombana ny kalitaon'ny asa sy ny fironana ara-teknika ary ny tontolo mena ny mpanjifa no mbola nahazoan'ny paositra malagasy indray ny trophée Customer Care Award 2024 tao Berne Suisse taorian'ny fanaraha-maso nataon'ny foibe iombona ny paositra maniran-tany amin'ny alalan'ny sampana EMS na ny Express Mail Service. Hamondronana ny hery sy hampitoviana ny fomba fijery no antony nanatanterahan' ireto tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny paositra malagasy ireto ity team building nandritra ny 3 andro teto Mantasoa ity. Ny fanamby apetrakantsika atao amin'ny paositra malagasy mba hisian'ny visibilité paositra mivelatra era Madagasikara mba ahatonga an'ilay paositra ho tena hoe ho fierté ny rehetrarehetra ary ahatonga an'ilay paositra hoe ho tena présente ao anatin'ny sehatry ny fandraharahana na amin'ny asa izay nahazatra ny paositra hatramin'izay na amin'ny asa izay vaovao amin'ny resaka fandefasam-bola. Hiditra tanteraka amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao ny paositra malagasy manomboka amin'ity taona 2024 ity ka hisy ny fanatsarana amin'ny lafiny rehetra. Notolorana ny taratasy manamarina ny fahavitan'ny fiofanana tamin'ny team building ireto tompon'andraikitra ambony 3 eo anivon'ny paositra malagasy ireto.